I Masina Maria vonjin'ny Kristianina. I Masinday Jean Chrysostome tany amin'ny taona 587 tanoany no nampiasa voalohany io anarana fiantsona ny Masina Maria vonjin'ny Kristianina io. Nampidirina tao amin'ny fiangonana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 1770 taorian'ilay fandresena miezinezina tamin'ny ady tany Lepante izy io, ka ny Papa Pio fahadimy no nanao izany. Tamin'ny nanomezan'ny baiko ny ampidirina azy io tao amin'ny litanie araka ny antsoina azy hoe Maria Auxilium Christianorum ora pro nobis, raha dika dia hoe Masina Maria vonjin'ny Kristianina mivavaha ho anay. Taorian'io dia mbola nisy firenena hafa nahazo fandresena no ny fitalahoan'izy ireo ny fanelanelana ny Masina Maria vonjin'ny Kristianina. Anisany nahazo fahasoavana manokana i Turin ao Italia Avaratra tamin'ny andron'ny Papa Pio fahaenina, ka nahatonga ny Cardinal Maurice nametraka tsangam-bato lehibe an'ny Masina Maria Auxiliatrice tao amin'ny fiangonan'ny Masinda François de Paul. I Papa Pio fahafito indray no nametraka ny fankalazana ho amin'ny 14 ny volana Mai. Io daty io no nidirany tao Roma taorian'ny nanafahana azy, taorian'ny namoahana azy avy any amin'ny fonja. Rehefa tonga i Masinday Joan Bosco izay tena nanam-pitiavana lehibe tokoa ny Masina Maria Auxiliatrice, dia nikasanangana fiangonana mijoalajoala tao Val d'Occo Turin ao Italia Avaratra izy, fiangonana lehibe izay atokana amin'ny Masina Maria Auxiliatrice. Nanoana azy tamin'izany Papa Pio fahasivy, ka avy hatrany dia nanolotra fanomezana lehibe sy tsodrano manokana atotosa io fikasany io. Ny 17 Aprily taona 597 no nametrahana ny vato fototra voalohany tamin'ny Pahibe Maso tamin'ny fomba ofisialy. Naharitra 3 taona ny faharetan'ny asa, ka ny 9 Jona 1790 no notokanana sy namasinina ny fiangonana. Vita soamantsara ny fiangonana ary tsy tamitrosa fa no ireo tolotra samihafa nomen'ireo olona rehetra nahazo valim-bavaka nahazo valisoa tamin'ny fanelanelana Masina Maria Auxiliatrice. Manamarina izany ny boky fitazonana antsoratra amin'ny Antsipriany mirakitra ny vola niditra sy ny vola nivoaka ny fandaniana rehetra. Tamin'ny farany sorona masina fanamasinana ny fiangonana ny 9 Jona 1790, rehefa niarahaba ny Don Bosco na vita soa n'io asa goavana io ireo eveka marobe sy ireo manam-pahefana nanatrika, dia fehezanteny tsotra fa feno finoana no namalian'i Don Bosco azy ireo. Tsy nandoa na inona tamin'io aho, fa i Masina Maria ihany no nanorina ny tranony. Ny biriky tsirairay sy ny aingo rehetra dia fahasoavana avy aminy, dia hoy izy nanampy. Matoki tanteraka ny sakramenta masina sy Masina Maria Auxiliatrice dia ho hitanareo izany atao hoe fahagagana.